Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny tolotra miavaka sy fihenam-bidy-goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana tsy fainao. Magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Lalo spaghetti Francia Guavambe. Mahazo loka marobe miaraka amin'ny spaghetti Francia ato anatin'ny fampalalam-baovao. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Couche molle fixe manolotra anao ny vaovao. Mandritra ty fetiny ireny ity tongava mitsidika ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 50 isanjato bezao ny miandry anao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Tapitra ny 5 andro fepitona apetraky ny lalàna ahafahana mitazona ny Claudine Razaimamonjy ao amin'ny hôpitaly Agiara amin'ny mahavoafonjy azy. Anjaran'ny komisiona manokana ny mandinika ny fanalavanana tsy io fepitona io. Itoroka ny tsy fandraisana andraikitra kosa ny SMM raha toa tsy misy izay fandraisana fepetra izay. Mbola manjaka manerana ny faritra ny tsy fanajana ny zon'olombelona raha ny voalazan'ny filohan'ny CNIDH. Ohatra amin'izany ny tranga rano tsara atsimo. Voalazan'ny solombavambahoaka voafidy an'ny be fotaka atsimo fadina tsy mifanaraka ny zon'olombelona no niseho tany an-toerana. Mampaika-peo ny mponina Ampasipotsy Tomasina faharoa amin'izao fotoana izao vokatry ny fandrahonana mahazo azy ireo fa hoarodana ny trano fonenan'izy ireo. Manjaka ny fanaparam-pahefana any an-toerana hoy ny solotenan'izy ireo. Tsy tafapakany amin'ny tanora intsony amin'izao fotoana izao ny lanjan'ny teny malagasy. Hitantaratra izany amin'ny foronan'izy ireo bebe kokoa any amin'ny teny vahiny. Tsy voafehy intsony ny fampiasana ny teny malagasy madio ranoray. Maresaka iraisam-pirenena nanao antsoavo ny filoha Amerikanina Donald Trump ny amin'ny tokony andraisan'ny rehetra fepetra sy andraikitra manoloana ny ady atao amin'ny asa fampiroroana nandritra ny fitsidihana nataony tao Riyad ny alahady lasa teo. Nadidinin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao amin'ity alina ity tapitra ny 5 andro fepitona apetraky ny lalàna ahafahana mitazona ny Claudine Razaimamonjy ao amin'ny hôpitaly Agiara amin'ny mahavoafonja azy. Anjaran'ny komisiona manokana ny midinika ny fanalavanana tsy io fepitona io itoroka ny tsy fandraisana andraikitra kosa ny SMM raha toa tsy misy izay fandraisana fepetra izay fanadin'ny Fezoro Valy. Feno 5 androany ny fepitona nanarahany Claudine Razaimamonjy fitsaboana tamin'ny hôpitaly teto an-toerana sy tany ivelany hatramin'ny voan'ny didy fampidirana azy am-ponja Vonjomaika. 5 andro izay fotoana voafetra apetraky ny lalàna ahafahany voafonja mijanona ao amin'ny toeram-pitsaboana. Tsy misy fahatapahana ny fanarahana io fepitona voalazan'ny lalàna io raha ny fanazavan'ny filoha lefitry ny SMM Clément John ary tsy toerana fanalana sazy ny hôpitaly. Nanomboka ny voahan'ny MD ka mandrakandroany mbola tsara tany am-ponja mihitsy izy na indray mandeha azy. Donc tsy tokony ho hisy zany raha aminahy manokana ny interruption
raha ohatra izy ke nandalo taty amin'ny hôpitaly niverina tany amin'ny fonja zay zany tapaka le 45 jours tsy tokony mihitsy ny ho isy ny fanalefahana hataon'ny dokotera amin'ny fanalavana le 45 jours satria ny didim-pitondrana io milaza hoe na fomba ahoana tsy tokony ho toerana fialana na filefana famonjana ny hôpitaly. Anjara ny fampanoavana no manangana ny komisiona manokana anjinika ny fanalavana na tsy anio feptaona io. Laza ny anao fitoroana kosa ny eo anivon'ny SMM raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra io komisiona manokana io. Anjarany ry zareo any amin'ny parquet zany ny tokony hanangana ny komision zay voalaza ny didim-pitondrana io zany ny hanapaka hoe mbola azo alavaina ve le 27 andro sa tsy azo alavaina. Efa anjarandry zareo autorité compétente no mi-apprécier an'izay. Raha tsy mandray andraikitra zay ny autorité compétente de ny SMM dia hamaky bantsilana andray ny fihetsehany autorité compétente kity ary hisaisirany biankofo misy raha mampiahiahy satria mpanambola ny resaka. Lehibe ny mpitsabo amin'ny hôpitaly Befelantanana, lehibe ny hôpitaly, lehibe ny mpitsabo avy amin'ny sampandraraha fahasalamana ao amin'ny ministera ny fitsarana, mpandidy 2. Ireo nandrafitra ny komisiona manokana hanapaka nahazo ataony manalava ny feptaona hitsaboana ny Claudine Razaimamonjy ao amin'ny hôpitaly na tsy. Andrasana kosa ny anatanterahana ireo. Manjaka tokana sy manao fanaparam-pahefana ny solombavamboaka ny Mahabo raha ny fitaraina ny zanak'io distrika io feheziny ihany koa ny fividianam-bokatra amin'ny mampandraraha ara-toe-karena azy mitsipaka izany filazana izany ny solombavamboaka voakasiky ny raharaha fanadadiny fezora falatrana. Nandritra ny famitany ny mpanao gazety iraka tany amin'ny faritry Miandrivazo, nandeha ny fehefafeheziny solombavambahoaka ny Mahabo sy ny zanany ny tantsapamokatra amin'ny mampandraraha ara-toe-karena azy ireo. Tsy misy mahazo mividy vokatra any amin'ireo tantsaha ankoatra azy. Vidiny amin'izay tiany ihany koa ny vokatra ary ampanaoviny taratasy ny tompony andraikitra Isatsokajiny. Efa nisy ny fiampitson'ny ministry ny varitra manoloana izany. Isan'ireo mijoro vavolombelona mikasika izany ny olona iray avy any amin'ny distrika iny. Fanjakazakan'ny Andriamatoa solombavambahoaka Revolution Ludovic Dileva tsy misy mihitsy tantsaha na mpamokatra mahazo mivarotra ny entany amin'olona hafa-tsy aminy. Raha vao tsy izany dia alainy zareo ankeriny ny fananan'olona. Afaka manontany tsika rehetra makao ministera mivarotra fa ny ministra Tazafy mihitsy no efa nampiantso azy teny Morondafa. Donc tena vavolombelona ministra Tazafy amin'ny zavatra izay ataony. Tena lasa hoe biby fampatahorana zany hoe ny solombavambahoaka sy ny zanany ary ireo izy manana vatan-dehilahy maro izay lasa nataony hoe kalonina ny anarany fa izy ihany no mahafaka mibaikoan'ireo. Raha nantaninina mikasika izany kosa ny solombavambahoaka ny Mahabo, laza ny tenany fa malalaka ary misokatra ho an'ny mpandraraha rehetra ny fividianana vary any Mahabo. Tantsaha manodidina ny 2,000 kosa ny vatsian'izy ireo fitaovana sy masombolona katsaka. Antony andraisan'izy ireo ny vokatra avy any amin'ireo olona ampiny. Resaka politika sy fanaratsiana kosa ny zava-misy amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavany. Resaka vidivara aloha dia efa tsara ho soroko aminareo fa tsisy resaka hoe iaho manao an'le vary, iaho raiky no mividy an'le vary, libre ngamba. Afaka mijery nareo, afaka manao descente sur terrain dia jereo fa libre be misy olo mividy vary eo. Fa kosa misy resaka katsaka zany ro misy problème kely eo. Tsy problème moa zany fa le katsaka zany zahay mamaty semasy, le zanako zany mamaty semasy amin'le tantsaha amin'le commune Manandy. De mamaty semasy zany ny zanako misy contrat io ara-dalàna, misy taratasy io efa any amin'ny ministera daholo taratasy raha misy contrat zany izy io. De raha niakatra amin'izay zany le katsaka rehefa manomboka manao le vokatra le olo de rariny kosa moa raha ohatra hoe semasy ne ve de vidin'olo hafa. Tsy tokony le zanako mamaty an'le semasy no vidy an'le vokatra. Fomba hitanao le mpanao politika koa moa zany manararaotra satria zara mitady moyen, mitady hirika hidirany amin'le raha fa zavatra tsy marina aby. Andrasana hatreto izay fivoan'ny marina mikasika ity raharaha ity raha ny fanazavana hatrany telo herinandro lasa izay nangon'ny ekipa ny solombavambahoaka ny mizana n'ireo mpivarotra sy mpamokatra tsy ahafahan'ireo mpanangom-bokatra hafa mividy ireo vokatra.
misy ny mitaky fandraisana fepetritra amin'ny tompony andraikitra isatsokajiny ankilany kosa ny solombavam-bahoaka milaza fa lainga sy fanaratsiana na resaka mandeha mikasika izany. Mbola manjaka manerana ny faritra ny tsy fanajana ny zon'olombelona raha ny voalazan'ny filohan'ny CNIDH ohatra tamin'izany ny tranga ranontsara atsimo voalazan'ny solombavam-bahoaka voafidy any be fotaka atsimo fadina tsy mifanaraka amin'ny zon'olombelona noho ny seho tany antoerana narindra Randrianomanana. Fanambadiana ankizivavy tsy ampy-taona, voka loloatra sy alatra lavanila maitso manjaka any amin'ny faritra izay miafara amin'ny famonoanan'ireo mpamboly endrika tsy fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Mirongatra eto Madagasikara ny fanitsakitsahana ny zo fototra ankehitriny. Raha Tsakabary efa nanantanteraka fanadihadiana ny voameram-pirenena misana ny fiarovana ny zon'olombelona. Ka le Antsakabary iny aloha zany no efa nametrahanay ny tatitra miaro recommandation hoe tolokevitra any amin'ny antenimiera amin'ny antenimiera-pirenena sy amin'ny antenimiera-dolona ary koa amin'ny fanjakana mpanatanteraka dia ny any amin'ny filohan'ny repoblika sy ny praiminisitra sy ny ministera sasatsasany izay voakasika ny izy. Dia ohatrohatran'izay zany izy tsy tena hoe mombana Tsakabary fotsiny zany izy fa zavatra betsaka amin'ilay recommandation nataony ireny zany no vokatry ny fandiniana analyse ary iverina fa afaka ampiarina amin'ny faritra hafa ihany koa amin'ny tranga izay mitovitovy aminy. Isan'ny tranga iray hafa ihany koa ny rararano tsara atsimbo dina tsy misy fanajana ny zon'olombelona noho ny seho tany toerana raha ny voalazan'ny solombavam-bahoaka be fotaka atsimbo. Endrika tsy fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara noho ny seho tao anatin'izany. Voalazan'ny solombavam-bahoaka fa efa milamina ny toerana ankehitriny. Izy moa zany raha ohatra ka atao zeri-todika zany ny tena antony nahatonga anazy iny dia fampiarana dina. Dina izay misy fanararotana amin'ny fampiarana anazy, dina izay tsy misy zon'olombelona, tsy miaro ny zon'olombelona, tsy manaraka ny zon'olombelona, dina izay tsy niara-ny asa tamin'ny mpitandro filaminana zany. Dia farany zany misy moa ny teny hoe règlement de compte hoe sa adiboko fa le zany en fait règlement de compte. Andraikitry ny voameram-pirenena misana ny fiarovana ny zon'olombelona no mitatitra ny zava-misy any toerana. Antony tatitra sy fionan'ny CNIDH amin'ny androm-panjakana samihafa izay nanomboka tamin'ny antenimiera-pirenena androany ary mitohy amin'ny antenimiera-dolona Rapitso. Ilain'ny solombavam-bahoaka no mahafantatra ny tena zava-nitranga eny fotony. Fantatra ankehitriny fa nanomboka ny taona 2014 no nidina teny fotony farany solombavam-bahoaka be fotaka atsimo. Fahadisoana eo amin'ny tatitra no olana amin'ity tranga rano tsara atsimo ity. Andrasana ny tena fisian'ny fandriampahalemana ny toerana manoloana izany. Samy manana ny filazany na ny mpikambana na ny filohan'ny antenimiera-dolona manoloana ny avantage sy ny indemnité ary ny accessoire omena azy ireo. Tsy misy ny fiovana firy hoy ny loholona Kolo Roger tsy mbola fantatro izany ho kosa ny filohan'ny antenimiera-dolona androany. Fanadadiny Gaetan Andriatsilavo. Na ny eo anivon'ny antenimiera-dolona na ny eo anivon'ny antenimiera-pirenena tsy mbola nazona ny antsipiriny amin'ireo fanovanana avoaka ny didim-panjakana tamin'ny filan-kevitry minisitra farany teo, manova sy manampy ny didim-panjakana mametitra ny karama sy ny tombotsoa ny filohan'ny antenimiera roa, ireo mpikambana ao anaty birao maharitra ary ireo olom-boafidy rehetra. Tsy nisy fiovana firy hoy ny loholona Kolo Roger rehefa nanontaniana momba izany androany. Ny avantage oa tsy zavatra nietsika kory. Budgetnay zao budget nangatanay atao 28 milliards dia tsy nahazo an'iny zay fa raha azo 22 milliards. Dia mbola ny insista ihany zay hoe mba ampiakary kely fa tsy lasa fa tsy havita ny farantaona mihitsy ny budgetnay kanefa vao maika nidina kely zay 21 milliards 900 millions nga ka hitanareo amin'izany fa tsy dia hitako loatra hoe tena hoe nampiova ny avantage sy ny karamandaina sarabary ka ny avantage hoe sara amin'ireny carburant reny tsy ho anday ireny ihany fa misy koa zarainay any amin'ny
asistanay satria zareo manao terana zany. Nilaza kosa nefa ny foloany anteny Merandoolona fa tsy mbola nahavoaray ny didim-panjakana ary tsy mbola misy zavatra fantany momba izany. Fanivana ny avantage ny parlementaire tsy mbola voaraiky ny didim-panjakana tsy fantatro zany. Tsy mbola fantatro zany. Mbola tsy fantatro satria aona moa lezako hoe zao nefa mbola tsy fantatro zany. Mbola mipetraka araka izany ny fanontaniana. Hiakatra ve ny vola miditra amin'ny filohan'ny anteny Meram-pirenena, ny filohan'ny anteny Merandoolona, ny mpikambana rehetra ao anaty birao maharitra, ireo solombavambahoaka sy ny loholona. Hatreto aloha raha ny zava-misy tsy nampahafantarina tamin'ny antsipiriny ny andinidininy izay fanovana izay. Mbola maro ny afenina manoloana izany. Ny ahiahan'ny vahoaka hitombo indray ny volam-bahoaka omena ireo olom-panjakana hampanao lalàna. Mampaikapeo ny mponina ao am-Pasipotsy Toamasina faharoa amin'izao fotoana izao vokatry ny fandrahonana mahazo azy ireo fa ho arodana ny trano fonenan'izy ireo. Manjaka ny fanaparam-pahefana any an-toerana ho ny solotenan'izy ireo fanadiny Hiona Saina. Tany mirefy 20 hektara ao Ambodisaina, Fokontany am-Pasipotsy, ao Toamasina faharoa no misy milaza fa tompony amin'izao fotoana izao. Io velaran-tany io izay ahitana trano miisa 420 izay no ajarin'ny mponina nanomboka ny taona 2700 ary efa nazahoan'izy ireo ny titra provisoire avy amin'ny domaine ny taona 720 nisy titra provisoire faharoa nivoaka nefa taorian'izay titra izay osika raha ny fanazavana. Ny karakara indray zay ny antota taratasy rehetrarehetra nafana tongavana tamin'le titra. De rehefa voapirofo le titra nataon'ny mpandraharaha io de niatrika ny fitsarana. Voapirofo zany tamin'ny 25 février 2016 fa osiko tanteraka zegny natongavan'le mpandraharaha tamin'le titra. Ka nambidiny orangahy indray le titra provisoire, le titre nanagnany zany, titre définitif nanagnany nambidiny amina colonel retraité am'izao fotoana zao. Ity olona nividy taratasy tanosika ity ankehitriny no mandrahona ireo vahoaka ao Ambodisaina Toamasina faharoa noho ny fahafantarany olona ambony ao amin'ny fitondrana. Misy eo malala ny mpitondra aty ambony ary mampiomagna ny vahoaka andro akazeheo amin'ny 23 mai ho avy zao ny didim-pitsaragna iboaka. Ka zay zegny zavatra mampalahelo anay vahoaka tsindro azo lena voany kely tsy mba mamindro am'izao vaninandro fahasarotra zao. Satria miisa 780 tafo ny toerana tao tamin'ny taona 2015. De izany hoe rehefa voaroka koa zay betsaka ny tsy mana trano kialofa. Maro ny tranga toy izao manerana ny nosy tsy ahitany tompona andraikitra isan-tsokajy ny vahaolana ka ny vahoaka trano no tojony fahasahiranana. Tsy hita mazava ihany koa ny vokatra azo amin'ny politika panjakana ny fampihavanana ny malagasy amin'ny taniny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia amin'ny larobia izao no fantatra ny valin'ny fitakian'ny mpiasa misotro ronono sy ny syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Miankina amin'ny valiteny eo anivon'ny commune kosa no mety laminana na tsy ny raharaha raha ny fanazavana azo fanadiny Mikael Ramarla. Ny alarobia ho avy izao no isy ny fihaonana manaraka eo amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra etsy andaniny sy ny syndikan'ny mpiasa ao amin'ny commune sy ireo mpiasa misotro ronono etsy ankilany. Ho famahana ny olana misy ao amin'ny rotota no antony izany. Olana izay mety afara amin'ny fanatanterahana ny fitokonana. Amin'ny alarobia misy vora misy olon-tenana retraité enina no miaraka amin'izareo amin'ny commune Antananarivo renivohitra no andinika ny calendrier fandoavany amin'ny. Moa zany tsy fantatry na famonoana afo nataony zareo fa izay zany le dinika amin'ny fanaovana atao tao anatin'le salle lengezabe iny. Ka izahay mbola tsy hoe manaiky an'izay fa noenonay zany le calendrier izay apetrany zareo vitanay eo amin'ny alarobia amin'ny 5 inona marina ny zavatra tianga atao. Raha tsy ivona dia misy 26 ny isan'ireo mpiasa misotro ronono eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no tsy nahazo ny fisotron-drononony. Ary tamin'ny herinandro lasa teo izy ireo no nanomeny 27 ora ny commune hamahana izay olana izay. Miankina amin'ny valitenin'ny fihaonana ety araka izany no mety hitohizan'ny fitakiana rehetra. Tokony hisy ny réseau amin'ny fampiroboroboana orinasa iray hoy eo anivon'ny EFOI Madagasikara izay nanatanteraka fihaonam-be ny farany herinandro lasa teo. Mpandraraha vehivavy maro manerana ny nosy no niatrika izany. Raha ny zava-misy ireo mpandraraha tsy miankina ireo ihany no mifanampy mba hampiroboroboana ny sehatra misy azy ireo. Fanampanazavana.
izay hiara-miasa akaiky amin'ireo vehivavy mpamokatra any ambanivohitra dia cluster amina resaka filière mazava. Ireo rehefa mamokatra dia tsy maintsy misy mpanodina. Fampandrosoana an'ity Madagasikara ity dia miainga hatrany amin'ny fototra. Dia miainga amin'ny fototra amin'ireo vehivavy tantsaha mpamokatra. Tanjona zany ny mazava ho azy dia mba hisiny le anao réseau zany dia rehefa misy mitambatra ny vehivavy dia afaka mampiroborobo ny orinasany tsirairay. Mitobaka ny champignon olatra eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao tarany vokatra noho ny tsy fampin'ny orana. Miakatra kosa ny vidiny rampitaina tamin'ny taondasy fanadadeny Michel Arnarzona. Olatra na champignon mitobaka eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavan'ny mpivarotra iray nanaovana ny fanadihadiana, betsaka ny vokatra tamin'ity taona ity, saingy tara ny efa vokarany. Zany mahatonga anazy vokatra somary taraikely ny orana. Dia tsy fotoana tsy fahavokarana zao izay mahatonga anazy lasa vokatra be tamin'ity nefa tsy tokony fahavokarana intsony zao fa ilay orana taraiky. Tokony hoe tamin'ny volana février sy mars tany. Vidiny aloha zao lafolafo satria ilay tsy sorona izy dia lasa maimaina tsy maniry intsony. Ay kilaoty aloha 25 dia zao izy 35-30. Arakaraka ny araka izany, raha toka eo amin'ny 5,000 ariary ny kilaony olatra tamin'ny herintaona, manodidina ny 7,000 ariary zany amin'izao fotoana izao. Any Anjozorobe, Ankazondandy sy Ambatolampy ny akamaroan'ny olatra tonga eto amin'ny tsena Antananarivo. Misy karazany ny olatra tonga eto Antananarivo, karazany maro ihany koa ny fomba fandrahoana azy. Atao laoka, ty ohatra atao laoka ty, fa io tsy afaka ohatra afangaro amin'ny resaka salady ohatr'izany. Karazany be da be. Champignon souffleur, girole, ty bouton de Paris, ty champignon tsotra fotsiny. Saropady ny fampafantarana ny olatra azo hohanina na tsy. Le izy na ny olatra zany no tena pozina mamontra hoe olona tsy mahafantatra. Fa le olona misy matetika loatra hoe olona tsy mahay dia makamaka fotsiny izy dia lasa pozina ho anazy nefa le olatra be da be ny olatra mahafaty. Ohatr'izao ohatra misy mantsy le ohatra le olatra mahafaty matevina be ty dia iny matavy be daholo sady mibofobofoka fotsifotsy be. Fa ty izy misy antony sapatsapana kely tony dia mora fatra kely. Raha ny fanadihadiana natao, maro ny akora entin'ny olatra eo amin'ny vatan'olombelona. Hita ao amin'ny olatra avokoa ny protéine, glucide ary ny lipide. Eo ihany koa ny vitamine B5 sy ny B3, calcium 4 mg isaky ny 100 g ary fibre 6,47 g isaky ny 100 g. Tsy voatery ho ratsy foana ny vokatra azo avy amin'ny fiparitahan'ny fanatotoloana eto amin'ny tsika ho an'ny mpampianatra mpikaroka iray izay nanaovana fanadihadiana ny teny no isan'ny ahitana izany fampiroborobonin'ny fanatotoloana izany fanadihadiana. Fanatontoloana na globalisation tsy azo dia tsy hita intsony ny fiparitahan'izany eto amintsika ary voakasika izany avokoa ny sehatra sa rehetra. Tahaka ny zavatra rehetra nefa dia manana ny lafiratsiny sy ny lafitsarany izy. Amin'ny alalan'ny fampianarana ihany anefa no ahafahana mifehy ny firoborobon'ny fanatontoloana raha ny fanazavan'ny mpampianatra mpikaroka iray. Fampianarana zany hoe resaka éducation zany ahafahana hoe mandanjalanja ny zavatra tokony ho hijanona satria tsy maintsy isy foana ny ray tenareo hoe inona voka-dratsiny dia tsy aleo hoe hajanona ity voka-dratsiny ity amin'ny fomba ahoana ny anajanona ny voka-dratsiny raha tsy misy ny hoe fomba fieritreretana eo amin'ny resaka éducation. Zany hoe na ny teny ampiasaina na ny zavatra hita hoe ity voka-dratsin'ny telefona, ity voka-dratsin'ny internet amin'ny fomba fampianarana ny ankizy no ahafahana angamba ny miteny hoe zao ny voka-dratsiny. Isan'ny ahitana ny fivelaran'ny fanatontoloana raha ny fanazavan'ny mpampianatra mpikaroka hatrany ny fampiasana ny teny eto amintsika. Fomba fijery an'ilay izy zany manana ohatrany hoe fomba fijeryntsika mazana hoe raha mampifangaro teny dia inona satria zany ny aspect anankiray amin'le fanatontoloana le izy hoe maninona rehefa miteny tsika ohatra amin'ny andavanandro dia manafangaro ny teny gasy sy ny teny frantsay dia nefany ny fomba fijeryntsika an'izay indraindray mety ratsy mety hoe efa maninona no mampifangaro teny dia simba ny teny malagasy dia andao ohatra hoe
on va protéger le malgache dia ohatrohatran'izay le fomba fijerintsika nefany a ao anatin'le fampianarana ny teny a ao anatin'ny politika momba ny teny zany a no ahafahana mametraka tsara hoe samy manana lanja ireo teny rehetra ireo a hatreto ny fandanjalanjala ihany no vahaolana amin'izay fiparitahan'ny fanantontoloana izay isan'ny dinikasy izay ho tonsainy amin'ny anjerimanontolo iresahana manokana izay fanantontoloana izay na ny globalisation. Trangam-piarahamonina miisa 30 ireo fianakaviana Trabona ankehitriny vokatry ny fahamaizana ny seho omaly arivo teny Anosibe voalohany voalaza fa court-circuit no niteraka ny loza raha ny fanazavan'ny sefokotany tsy misy kosa ny ainana foy fanadinina rindra randrianomanana. Fianakaviana 30 no Trabona Anosibe voalohany no nitrangana aitrano ny seho ny alady alina teo court-circuit tamina trano azo iray no ny atombohan'ny afo. Nanafaingana ny fiparitahan'ny afo ny fitsokan'ny rivotra adiny roa vao maty ny afo. Dia raha natao hoe natsoina tonga hoe azo lazaina hoe tonga ara-potoana ihany izy fa nefa na izanona tsy izany ary ny afo mandeha be loatra dia tsy voafonjiny zareo izy ka raha antsika mahita izao ngamba tena tsisy niangana mihitsy. Efa mainty tonga teto izay moa izay tany am-piangonana nefa ny entana rehetrarehetra hatrany vola teo amin'ny 10 hetsy teo sy ny entana mahitao daholo. Nefa le vola tsy nefa volan'olona mazokarenan'olona le vola. Le zao le volan'olona ty aminay sy ny entana mahay eo daholo. Ziska hoe akanjo fitafiana sy zany ety aminay. Zany ro tapitrisy eo dia ny entana valera misy any zany resaka seza salon complet dia baio dia etaketana kodikody matsinitsinka rehetra ao anaty tokantrano mahita tsisy azo indraisiny zany na intely aza to ampovoany a dia ny atombohan'le afo avy ao antsinanana eo misy trano anakiroa azo anakiroa ambadika anay dia zay aloha zany tsy nahita fa araka filazan'ny olona teo dia fil sirke avy ao antsinana avy ao ampovoanina eo le izy dia nirehatra dia to dia nahazo direct anakany aminay nirivotra koa nitsoka avy any antsinanana raha teo dia sarotra tamin'ny afo ny tonga dia nitsotsaka ny ndrefanaka aty aminay. Niezaka ny feny afo ny fokon'olona voavonjy ara-potoana ity toerana fivarotana arina fandrehitra ity. Nandrava ny type ity zany ny fipetrany tonga dia niraisinay dia ndavaina lehibe fa raha vao akaika le afo. Tsy metraika tsy misy fiatraika ny taty aminareo dia nanahoana mety hoe mifanay fateto enjakenjana mety eo amin'ny tapitrisy eo ngambany trano azy tsy manaraka ny fentry ny fanarenana avokoa ireo maikilan'ny afo ireo vola tapitrisany maro no totaly ny fahasimbana vokatry ny aitrano 10 ireo Trabona napetraka vonjimaiky ao amin'ny EPP Anosibe nanomboka omaly alina. Tsy afaka manatanteraka amin'ny antsaikany sy andavan'ny asan'ny loholon'ny Madagasikara noho ireo olana maro sedraina eto amin'ny tany sy ny firenena. Maro amin'ireo olom-pirenena ihany koa no tsy mahafantatra ny anjara asa sy andraikitra sahan'izy ireo. Antoka iray mahademokrasia ny firenena nefa ny fisian'ny androm-panjakana manara-maso ny fahefanam-panatanteraka. Fanampanazavana. Effectivement, il y a un manque de moyens. Il y a effectivement aussi une certaine manque de confiance. Tsapany tsy fampiny fitaovana, eo ihany koa ny tsy fahatokisantena avy amin'ny vahoaka. Ny ankamaroan'ny vahoaka ihany koa dia tsy mahafantatra akory ny anjara andraikitry ny parlemanta sy ny antenimeran-doholona. Eo ihany koa araka nefa ny voalazako teo, ny tsy fitovizana eo amin'ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-panatanteraka. Araka ny lalam-panorenana, ny andraikitry ny antenimeran-doholona dia manara-maso ny asa sy ny politika ny mpanatanteraka. Ankehitriny anefa, tsapa fa maro ny ezaka tokony ataon'ny olom-bofidy izay tsy maharaka ny fihetsiky ny mpanatanteraka. Irarianay ny anoana azy ireo ama ireo olana sedraina fa tsy hanina fotsiny amin'izao ary anaiko izay baiko momba ny lalàna etsy na eroa fa kosa ametraka ady hevitra mafonja mahakasika ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Mais qu'il y ait des vrais débats sur les grandes questions qui concernent toute la population malagasy. Alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao izay ahitana ny vaovao ara-kolontsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena dia reto misy dokavarotra.
Mandritry ty fety indray ity tonga avy mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 9,900 bezao ny miandry anao. Maro azo safidianana ireo appareil électroménager ao ny rice cooker, four, micro-ondes, réchauffe sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo réfrigérateur sy congélateur amin'ny habeny sy loko arak'izay safidinao. Tsy adinona ireo entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny appareil électronique ary indrindra ny machine à coudre sy ny machine industrielle izay mitondra ny marika avolenta sy fanta-daza Saint-Georges. Tolory fanomezana tsara indrindra ny miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa ho afa-po ianao na ny karazan'entana na ny kalitao ary indrindra fa ny vidiny ary mbola misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Azambasar piaro no madama Inafti hananinti Vokek tumuka zatamialna Mapiasa Frostboy Udi muka tima septa Mosquito Frostboy Ampiasa enundeta Mapiasa Frostboy Nis parfa karazanyena Mosquito Frostboy Timura tapaka numata Mapiasa Frostboy Udi muka tena tsara Mosquito Frostboy Mampiasa Mosquito France Coil, matura ampilaminana. Parce que vous voulez rendre votre maman fière de vous, offrez-lui son super smartphone Tecno N9 compatible 4G. En plus, son prix est en super promo, 299 000 TTC seulement. Et en cadeau, 1 gigaoctet d'internet pour profiter à fond de la garantie 4G d'Orange, sans SMS et 60 minutes d'appel vers Orange. Faites-lui plaisir avec Tecno N9. Rendez-vous vite en point de vente Orange. Orange. Lala spaghetti Francia Guavambe, mandraisa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 May 17 fa loka marobe no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 10 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro de téléphone azy karapanondro, ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia Distribution Tanjombato. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana Jona 17 amin'ny 4 tolakandro. Ho an'ny fanazavana fanampiny antsony laharatarby 032 27 00007. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika nanatanteraka ny andiany fahasivy amin'ny 10 amin'ny asa sosialy fanaony MOI tany Magnoro no nanatanterana izany tamin'ny taondasa ny tatitra amin'ireo asa sosialy ireo no entina aminao amin'ity fanadadiana manaraka ity arawary. Asa sosialy mahasahana ny fahasalamana no iantsoroan'ny MOI na Médecins de l'Océan Indien. Efa maro ny asa notanterahan'izy ireo teto Madagasikara ary ny andiany fahasivy amin'ny 10 ity no tanterahana teto Magnoro tamin'ny 17 ka hatramin'ny 14 oktobra 2024 lasa teo. Ny aretina tena goavana mamela an'ity tanàna ity dia resaka avy amin'ny aretin-drandro na bilharzose io na filôzy. Amin'iny zany dia mipoitra dodolo zavatra rehetra satria le olona koa tsy mitandrina dia rehefa avy eo mivokatra mamokatra ihany ny aretina anaty eo dia mifindra amin'ny zavatra be dia be. Efa identique cas historique tumeur du pied, tumeur de la parotide, kyste de l'ovaire 4 kg, fibrome BDB, les musculochirurgie de l'enfant, hernie, ici ectopie testiculaire, des chirurgies habituelles, mais le problème là, et tous les cas qu'on voit, c'est tard à l'autre. Alors donc, le kyste, le fibrome, il faut petit développement des maladies. Il identifie des fibromes de
3, 4, 5 kilos, qui se développent 3, 4, 5 kilos, c'est déjà une possibilité d'opération. Ity hetsika fampiroboroboana ny fahasalamana ity dia notarian'ny dokotera Koitra Feroz, filohan'ny MOI sy Andriamatoa Daniel Ismaël, filoha général ny vondrona SMTP sady filoha-lefitry ny MOI. Saby eo amin'ny 10 eo no nisanan'ny fitsaboana ireo marary ny isa arivo sy ray alina. Tonga nisitraka ny fitsaboana momba ny maso sy ny sofina, ny nify, ny fo, ny vavony, ny areti-koditra maro, ny fitarafana na ny ekografia e ny fadra amin'ny fandidiana azy. Amin'ny mahasafiahinan'ny ara-tsosialy ity hetsika ny MOI ity dia maimaimpona avokoa ny fitsaboana ireo olona marary ireo. Famatsim-bola sy fiara-miasa avy amin'ny département La Réunion sy ny vondrona SCIM ary ireo mpanoana maro avy eto Madagasikara sy La Réunion no nahafahana nanatanteraka ity misiona andiany fa 7 ity. Voalina iandro dia miarana trano andriana dia mandry dia magnano tondrategna dia avekeo dia fiakandro dia mandia koa. Fa tsisy tomobile mihitsy dia? Tsisy tomobile fa dia dia tongotra 95 km. Faiza moa zany? Pitaklaka, tsisy be ny Pitaklaka. Be dia be koa le village salamindreo tokony andehanany. Mba bénéficiena koa ny toerana sasany izay mbola tsy nale no hiverina atao moramanga zany fandroza zao ny andehany manjakandrina efa indroza iny tany karaha ohatra ka anankiray ny population ana région anankiray any no atao tsy mety le izy fa nahazo anjara zany zay atao tany Besirena atao commune Besirena ka isorana lehibe dia lehibe zany reto mpisabo miaraka amin'ny MOI. Tsy tafapakany amin'ny tanora intsony amin'izao fotoana izao ny lanjan'ny teny malagasy hitantaratra izany amin'ny foronan'izy ireo bebe kokoa amin'ny teny vahiny tsy voafehy intsony ny fampiasana teny malagasy madio ranoray faranadiny Jessica Miray. Miroborobo ny teknôlôjia, miroborobo manaraka izany ihany koa ny teny vahiny. Voasintona amin'ny teknôlôjia ny tanora ka mora ho azy ireo ny fandraisana sy ny fampiasana ny teny vahiny. Maro amin'ireo tanora ihany koa tsy mahafehy tsara ny teny vahiny ka manao fomba fiteny vary amin'anana. Ankehitriny, efa mihamaro ny mpanoratra sy ny mpikabary miezaka mampiroborobo ny fampiasana ny teny malagasy. Eo amin'ny politika mpanabeazana eto amintsika dia mbola tsy nirino ny teny vahiny eto amintsika. Soa ihany anefa fa ny teny malagasy dia tenenina eny Madagasikara ary na ny amin'ny fampianarana azy amin'ireny fanadinana ireny fanadinam-panjakana ireny dia mihoatra ny 20 isan-jato no manao ny fanadinana amin'ny teny malagasy. Zay ka amin'ny lafiny hoe aiza ho aiza ny teny malagasy ankoatran'izay keo dia mahafaly aloha fa mihamaro ny mpanoratra, mihamaro koa ny mpikabary ary reny mpanoratra ireny dia azo lazaina hoe manandratra sy mampiasa ny teny malagasy ary miaro ny teny malagasy tsy ho simba. Noho izay teny malagasy miavery lanja izay, manao ezaka ny ao amin'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy amin'ny fanotarana ny fianarana mikabary. Manerana ny Madagasikara faritany 7, efa maro ny fianarana mikabary, efa manendrika any am-pitan-dranomasina ihany koa izany. Amin'izao fotoana izao zany dia mahatratra 570 ireo sampana eo anivon'ny fipima ary ny sampana farany indrindra tamin'izany moa izay vao notokanana tamin'ny volana avril lasiny dia ny sampana tany a Bordeaux dia ny sampana antsoina hoe Mena Masoandro ivondrona ny toerana 3 ao Rennes, ao Brest ary ao Nantes. Ny volana Jona no entina ankalazana ny iray volan'ny teny malagasy. Na eo aza ny fivoarana, tsy tokony atao latsaka ambany ny teny malagasy. Andrianiko ny teniko, ny any hafa feheziko. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia mialohan'ny anatanterahana ny dingan'ny famaranana amin'ny fiadiana ho tompon-daka nasionaly amin'ny basket FIBA amin'ny fa 12 hatramin'ny fa 14 ny volana Jona ho avy izao eny amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Akorondrano dia miroso tamin'ny fifanitsanana ireo ligue paritra rehetra. Daniela Ratondrarson. Niatrika fifaninanana avokoa ny farany herinandro teo ireo ekipa rehetra eo anivon'ny ligue paritra ahafahana mijery izay solotena azy ireo amin'ny famaranana ny fiadiana ny tompon-daka nasionaly amin'ny FIBA 3 contre 3 lalaovin'olo 3
izay ho tanterahiny eny mikanja mitafina korondrano amin'ny 2 hatramin'ny 4 volana Jona izao. Teny amin'ny stady annexe Mahamasina ny alahady teo no nanatanterahina izany ho anana lamanga izay amoahana solotena 4 iady izany anaram-boninahitra izany. Iray avokosa no isolotena ny ligiparitra rehetra akoatra ny Boeny izay anana solotena 2 no izy ireo tompon-daka farany. Mety hiakatra nefa io isa io anana lamanga raha toa ka misy tsy mahatonga solotena ireo ligiparitra hafa. Saika tazana nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity avokoa ireo heverina ho mpilalao sangany eto amin'ny nivon'ny ligina Analamanga ka isany nanome lanja ny fifaninanana. Ny faran'ny alahady teo teny amikanjabe ny Mahamasina ny andro 17 amin'ny fiadina tompon-dakan'ny ligina Analamanga taranja baolina kitra ny vokatra amin'ireo fionana rehetra no entina aminao anatin'ity fanadadena manaraka ity. Totosan'ny farany herinandro teo teny amikanjaben'ny Mahamasina ny andro 17 ny fiadina ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga sokajy diviziona voalohany. Isan'ny vokatra nisongadina nandritra izany ny nandavony LGK Plus ny ASADMA tamin'ny isa 4 Azo lazaina ho tsara fanombohana nefa ny ekipa ny seranam-piaramanidina izay nanokatra ny isa teny amin'ny solaitra be, isa tokana ho azy ireo nandritra ny fiaonana. Teo amin'ireo voka-dalao hafa nandritra izany andro 17 izany hatrany, AS Sabnam nandresy ny FC Tana tamin'ny isa 3 Lavo ny Mama FC tamin'ny isa 2 tsy misy kosa ny ekipa ny Tana Formation ary voatana ny COSPN Atsala Renoray ny fiaonana teo amin'ny Uska Foot. Raha iverenana kosa ireo voka-dalao ny andro ny Azoma mbola tao anatiny izay andro 17 ny fifaninanana izay hatrany. Taorian'ny nandreseny Tana Formation ny ekipa ny LGK Plus nandritra ny andro 12. Niondrika teo anatria ny Mama FC tamin'ny isa 2 tsy misy izy ireo ny Zoma teo teny mikanjaben'ny Mahamasina. Atsala Renoray kosa ny fiaonana roa teo amin'ny COSPN sy ny Uska Foot ary ny Mivans ny Kosfa. Tsy ahivina fa amin'ny alarobisy alakamisy izao dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny andro 14 ny fifaninanana izay ho tanterahina any Karion. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanao antsoavy ny filoha Amerikana Donald Trump amin'ny tokony andraisana nandraikitra manoloana ny ady atao amin'ny asa fampirorona nandritra ny fitidihana nataony tao Riyad ny alahady lasa teo. Fanandina amin'ny France 24. Fiantsoana ireo firenena silamo hitokana amin'ny Iran noho ny resaka asa fampirorona no nitsingadina nandritra ny kabary nataon'ny filoha Amerikana Donald Trump tao Riyad ny alahady lasa teo. Kabary natao teo anatrehindreo solotena maro avy amin'ny firenena silamo ary nahitana mpitondra fanjakana 7 isa. Atokana Iran raha mbola tsy misy ny finiavana amin'ny ady atao amin'ny asa fampirorona araka ny kabary nataony. No amafisiny hatrany fa mila mandray andraikitra ny rehetra indrindra fa ny mpitondra visim-pitarika any amin'ny firenena silamo manoloana ny ady atao amin'ny asa fampirorona. Nisy araka izany fangatana nandritra ny lahateny nataony ny amin'ny tsy tokony isian'ny olona indray sy ampiatraniko ireo mpanao asa fampirorona. Lalana hafa no diavin'ny politika apetraky ny filoha Amerikana vaovao manomboka eto raha oharina amin'ny politika napetraky ny filoha Barack Obama ny amin'ny nametrahan'ity filoha ity fepetra mikasika ny Damasy ny amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity tapitra ny 17 andro feptaona apetraky ny lalàna afahana mitazona ny Claudine Razaimamonjy ao amin'ny hôpitaly Achiera amin'ny mahavoafonja azy. Anjaran'ny komisiona manokana ny mandinika ny fanalavanana tsy io feptaona io itorika ny tsy fandraisana andraikitra kosa ny SMM raha toka tsy misy izay fandraisana fepetra izay. Mbola manjaka manerana ny faritra ny tsy fanajana ny zon'olombelona raha ny voalazan'ny filohan'ny CNIDH ohatra amin'izany ny tranga tao tsara Atsimbo. Ary farany mody mampiakapeo ny mponina ao am-Pasipotsy Tomasina faharoa amin'izao fotoana izao vokatry ny fandrahonana mahazo azy ireo fahoarodana ny trano fonenan'izy ireo manjaka ny fanaparam-pahefana any toerana ony solotenan'izy ireo. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo.
mandritry ty fetiny ndraiky ity tsongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 500 bezao no miandry anao. Ny fampalalamba avao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Lala spaghetti Francia Guavambe. Spaghetti Francia Tombola nanolotra anao teo ny fampalalamba avao. Tombola spaghetti Francia. Safidiko safidintsika. Ny vaovao ny arahanao tamin'ny couche Malfix. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Jus antsika jiaby. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Ny fampalalamba vaovao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be.